Sehatra ny angovo indray kosa nanambara ny ministra ny angovo Andriamatoa Rasgasien fa noho ny ezaka izay efa nataon'ny ministra teo aloha amin'ny fanafoanana ny délestage eto amin'ny firenena amin'ny maministra tompona andraikitra ny solika azy ihany koa na siniteny ny makasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika amin'izao fotoana izao. Mampanantena ny ministra ny angovo sy ny solika nandritry ny lanonam-pamindrampahefana izay notanterahana Mahaliteny Ampandrinomby fa anoho ny ezaka efa nataon'ny ministra teo aloha eo amin'ny fanafoanana ny délestage. Sarotra ny tompoteny fantatra hoe za tonga dia tsisy tsony ny délestage. Ho tohizana araka ny teneniko teo ny ezaka efa nataony izy ny ministra ny angovo teo aloha mariko fa efa nisy fanovana mahomby dia mahomby zay natombona andritra ny fotoana zay nandraisany iny vonjimaika zany satria ministre intérimaire izy ka utoizana zay ezaka zay ary tadiavako miaraka amin'ny technicienne ny fomba hanatsarana ny tetika mahomby kokoa entina amoanana ny délestage. Tsy mora ny asa miandry ity ministra ity fa vonina ny anatratra ny fanamby ny tenany. Tsy miantraika eo eto amintsika ny vidinan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny fanazavana izay noentin'ny ministra Rasgasien. Mandinika an'izany ny technicienne antsika miaraka amin'ny mpanetsika ny groupement des pétroliers de Madagascar ny tsara ary eo ambany fitarihan'ny OMH ny tsara azavaina amin'ny sarambaben'ny olona tsy miantraika eo amin'ny vidin'ny solika ny vidinan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena azadino fa amin'ny fotoana zay dinan'ny vidin'ny pétrole brut zany dia tsy maintsy mbola misy ny phase de raffinage de transformation dia zay vao entin'ny sambo makadir les tankers reny avy any makaty avoaka eo amin'ny seranantsambon'ny Tomasina miditra amin'le le cuve ngeza be iny dia mahazo ny tourmarque avy amin'ny direction générale des douanes amin'ny famoahana azy zay vao entina amin'ny fomba anankiroa lehibe na amin'ny alalan'ny Madaray na amin'ny alalan'ny camion citerne makaty Antananarivo ka hitanareo araka zany fa mbola lavalava ihany ny lalana alehan'ny les solika les pétrole brut eo amin'ny telo volana eo zany vao tena miantraika à la pompe le izy raha ny tokony izy ka io tsy maintsy hidina fa tsy hidina zao dia zao. Ny lanonam-pamindrampahefana omaly moa dia nahitana ministra telo ny ministra ny angovo mpisolo-toerana teo aloha ny général Irland Raveloarson, ny ministra ny arena stratezika teo aloha izay ministra ny arena kibontany sy ny pétrole ankehitriny Lalarsena Joëly Valérien ary ny ministra ny angovo sy ny solika vaovao Rasgasien.